Maheloka roapolo taona an-dranomaizina sazy mihatitra i Colonel Patrick Rakotomamonjy taorian'ireny ankamoaka izay nataony ary isany nahavoatontonona ireo olona ambony moa izay ankamoaka nataony izay. Ka ny vitsivitsiny mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa neto isan'andro. Tsy ampy moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha Colonel Patrick no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nandeha be teto tsy tero mofo ny resaka TVA izay roapolo isanjato ho alaina amin'ireo rehetra izay minambola amin'ny banky. Nitondra ny fanazavana mahakasika an'izany ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Ramatoa Rindra Hasombelo mikasika an'izay tahany zana-bola alaina amin'ny findramam-bola izay. Efa hita tao anatin'ny volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 io resaka io hoy ny nambarany hatrany. Tsy vola indramina no misy hetra fa ny zana-bola alain'ny banky amin'ny vola indramina hoy izy. Efa nisy fampiarana anio hetra roapolo isanjato io hatrany ny zana-bola tany aloha saingy ny fanjakana no nanao fanelanelanana araketra tamin'izany. Tsy mananao foana amin'ny fanapahan-kevitra izay raisiny ny fanjakana satria misy foana ny ady hevitra izay arahina na ao anatiny na amin'ny any ivelany hiarahana amin'ny mpiara-mombonantoka ho hiatrany ity ministra ity. Anatin'ny fampiresahana tanteraka entina mampiatra anio politika io ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Mbola tsy nisy araka izany ny fanambarana ofisialy avy amin'ny governemanta amin'ny fampiarana anio hetra io satria mbola ao anatin'ny fampidiniana izao. Raha nambaran'ity ministry toe-karena sy ny fitantanam-bola ity hatrany. Tsy hivina fa namoaka fanambarana ny fikambanan'ny banky ao Madagasikara ao fa araky ny fepetra izay voalazany lalàna laharana 424 tsipika 820 tamin'ny 27 Desambra 2024 mahakasika ny lalàna ny teto-bola ho an'ny taona 2024 dia hisy ny fampiarana TVA na taxe sur la valeur ajoutée roapolo isanjato alaina amin'ny zana-bola amin'ny findramam-bola. Nanan-kery nanomboka ny janoary lasa teo mofy ity lalàna ity fa tokony nihatra nanomboka tamin'ny ray jolay lasa teo iny. Vokatra zay dia nisavorivory ny rehetra ary samy niezaka naneho ny heviny ihany koa ny mahakasika an'izay resaka zana-bola izay hatrany. Eo amin'ny resaka asa indray amin'ny mahafilohan'ny solidarité de la majorité silencieuse ao Madagasikara any Andriamatoa Ramiandrosoa Eriko no sady amin'ny mahatanora ihany koa dia noraisy ny adidy manaitra ireo tompon'andraikitra mba hanaramaso ny tontolo ny asa sy ny fijerena ny zo ananan'ireo mpiasa malagasy ireo. Betsaka ny tanora izay mitaraina amin'ny ataon'ireo vahiny izay mpampiasa ny tanora malagasy very tanteraka ny zo ananan'ireo mpiasa ary tena mihevitra ireo vahiny ireo fa tena tany tsy misy lalàna ny ao Madagasikara ao. Ohatra amin'izany ny tsy fisian'ny contrat de travail, ny tsy fanajana ny lalàna velona izay mifehy ny asa ao Madagasikara, ny fanaovana tsintsinina ireo tanora malagasy sy ny maro hafa. Tsy tokony ho avela ho araroatin'ireo vahiny ireo ny tsy fisiany asa ao Madagasikara ao ka hanaovana izay tiany atao amin'ny tanora malagasy sy ny mpiasa malagasy. Eny izy ity moa zany dia iaraha mahita fa tena sahirana ny tanora malagasy amin'izao ankehitriny izao ny eo amin'ny fitadiavana asa izay na ireo navita fianarana ambony zany na ireo tsy navita fianarana dia mitovy avokoa ny fahasahiranana amin'izay fitadiavana asa izay raha ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao ka maro ireo mpampiasa vahiny mahatsikaritra an'izay fahasahiranana ny tanora malagasy mitady asa izay ka iny fa lasa manararaotra anireo tanora malagasy ireo eo amin'ny sehatry ny asa. Tsy vitan'ny karama efa tsy zarizary dia mbola tsy misy an'izay contrat de travail izay ihany koa. Any amin'ny commune Ivato centre any Ambositra indray namoy ny ainy ny hotsahan'ny tany ny raim-pianakaviana iray raha nitrandraka volamena. Raim-pianakaviana iray izay tokony ho 13 taona nitrandraka volamena no namoy ny ainy ny hotsahan'ny tany tao amin'ny commune Ivato centre distrikany Ambositra tamin'ity herinandro ity. Olona misa sivy izy ireo no niara-nanao an'izany fitrandrahana izany fa avitra ny heran-doza ireo hafa fa izy kosa tavela tao.
efa nanao niezaka rehetra ny amponina manodidina fa tsy avotra intsony ity lehilahy ity ka dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo izao. Enganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Nalaza be tao anaty tambazotra tserasera Facebook mantsy ilay resaka ankamoaka izay nataon'ny colonel Patrick. Taitra avokoa ny rehetra ary maro ireo izay tsy nanampo an'izay ankamoaka izay nataony ity manamboninahitra colonel ity. Vantany voaniseho iny ankamoaka izay nataony iny dia nanomboka teo tsy fantatra izay toerana tena misy azy na mbola ao Madagasikara na efa any ivelan'ny Madagasikara. Na dia efa niezaka nikaroka azy aza ireo mpitandro filaminana rehetra dia tsy hita ny toerana izay misy azy. Raha atao jeritodika mantsy dia niresaka raharaha cocktail molotov sy ny trakta izay navela teny amin'ny paky izay miendrikendrika ho fiantsiana ho fanonganam-panjakana no tena antony na voasaringotra any colonel Patrick ka izay no nahatonga an'izay ankamoaka nataon'izay. Fantatra amin'izao ankehitriny izao fa voasazy 20 taona an-tranomaizina mihatra ny médecin colonel Patrick Rakotomamonjy ary olona iray hafa izay mpiray kombakomba taminy no nahazo sazy 10 taona an-tranomaizina. Ireo voaroro ambiny kosa dia nahazo fahafahana noho ny fisalasalana. Marina fa tsy niatrika ny fitsarana ny tenany ary mbola tsy fantatra moa ny toerana misy azy zay hatramin'izao fotoana izao. Midika izany fa tena tsy mandefitra amin'ireo rehetra minia manohintohina ny fitondrana ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao. Fa ireo rehetra izay miseho manohitra ny fitondrana na ihany koa ireo izay rehetra manohintohina ny filaminana anatiny dia tsy maintsy ho voasazy avokoa. Porofo mitohaka amin'ny tendany izao nahazo an'ny colonel Patrick izao satria ianao izay manamboninahitra colonely ary mbola ao am-perinasa tsara dia nahazo sazy 20 taona an-tranomaizina sazy mihatra be izao. Tsy anavahana araka izany ny sazy na anao olona ambony na anao olona tsotra fa rehefa manohintohina izay filaminana anatin'izay sy ny manohintohina izay filaminam-bahoaka izay dia tsy maintsy ho voasazy avokoa. Izay sy zay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.